Vatsim-pana etni pasteur Ratovelo Roger. Ivavaka tompoko. Dia rahalahy za ravinahitra anao atolotra ianao ry Andriamanitra rainay, tomponay sy mpanjakanay. Ilay Andriamanitra loloavinay atapiny loha. Ilay Andriamanitra mitantana anay sy ny mikarakara anay isanandro. Sotranao izay satria tsy nisy ity andro ity raha tsy ianao mihitsy no nampisy azy. Ary tsy velona izay raha tsy nekenao ny fahavelomanay. Misaotranao feno izay Jesosy malala fa famindraponao tokoa no nandritranay ary mbola fitiavanao no natoy izao anay tsirairay avy. Fahazahoanay isanandro ny famindraponao sy ny fitiavanao. Ary dia nomenao indray izao fotoana izao mba ahafahanay mandre ny teninao. Dia taio ny fandaharan'izao Jesosy a. Taio ny tsirairay vonay izay naranao. Ary lay izany arany efa dia mangataka amin'ny famindrapo. Sy famelan-keloko aminao izay rehetra vita isanandro satria ianao mihitsy nefa miteny raha vao miratra ny masonay dia tsy misaina fa tsy ny ratsy izay. Tsy manao afa-tsy ny ratsy izay. Ary izany indrindra mba hangatahana famindrapo hoe famelan-keloko aminao mba ho lavorary araka ny sitraponao. Ny fotoana izay ho tanterahana etona dia minitra vitsy fotsiny ihany azy. Akasotrao. Fa ny herin'ny Satana izay mitady hanapotika ny fifandraisana, hanapatapaka ny fifandraisantsika kofanay masonao, dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Velavy Nazareta no hanadidiana sy hanankeri sy hanapahefana amin'izao fotoana izao. Dia mitenena Jesosy fa vonona iainanao ny mpanomponao. Aleluia. Amen. Dia faly miarabantsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manonona ny fiadanana sy ny fahasoavany ary ny fahatsarany rehetra ho atsika tsirairay avy. Ny bokin'ny Salamo indray no vatsim-panany meny tompo atsika andrano. Salamo fa 4:25 sy ny faharoa ihany. Salamo fa 4:25 sy faharoa. Hoy ny tenin'ny tompo hoe: indray ny asarany taberakelinao, Jehovah tompony maro. Manina sady votona lahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahy. Ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Amen. Nandritra ireny confinement nisy eto amin'izao tontolo izao ireny ry havana, dia niatra tamin'izany fotoana izany ny fanidina ny trano fivavahana. Ary betsaka no ny kaikaiky. Narahelo fa tsy tafiditra trano ampiangonana intsony. Tsy tafiditra ao an-tranon'Andriamanitra intsony. Ary toa marina ny voalaza ny mpanao salamo hoe votona lahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahy. Izao anefa ny fiainan'ny zanak'olombelona ry havana dia hampitaina amin'ny dia lavitra ataon'ny mpivahiny. Ary matetika aza dia lazaina fa tahaka ny lamasinina iray izany diantsika eto amin'izao tontolo izao izany. Saingy tsy mba resahana loatra matetika ny tanjona iafaran'izany dia izany. Ao anaty tokoa moa no heverana hoe mizotra mandritsy ny taona maro ny dian'ny olona iray kanefa tsy fantany akory hoe makay izany diany izany. Fa ny kristianina kosa dia mahafantatra tsara ny alehany. Satria Jesosy mihitsy mantsy no efa napanantena raha andeha izy. Napanantena fa hiverina indray atsika ho any aminy, dia any amin'ilay tranon'Andriamanitra. Ilay fiafaran'ny diantsika, ilay toerana izay iaona ny ankonan'Andriamanitra rehetra. Izao anefa, ho avy tsy ho ela Jesosy andray aziorina votany, ka natanteraka ny fampanantenany. Misy mpitory-teny anankiray izay ry havana milaza fa raha mivoaka ny varavaran'ny trano isa-maraina izy dia miandrandra ny lanitra ny masony no miantso izy hoe Jesosy Tompo, mety anio angamba no andro hiverenanao ry havana. Mety anio izany andro izany. Ary ako tsarotsika fa noho ny fitiavan'i Jesosy antsika olony dia tiano eo anilany avokoa isika ratrizay. Ka nilazany hoe fa izay rehetra mandray izany teniko izany, nefa tsy mankatò azy dia hoarina amin'ilay lahadala izay namorona ny trano teo ambony fasika. Ary latsaka ny ranorana
ka nisy rika be sady ny fofofon-drivotra ka namely izany trano izany dia ny anjery izy ka loza no fianjarany. Hitantsika zany eo amin'ny Matio 7:5-7. Dia lasa ny saina riavana hoe move zany dia tsy maintsy mahay ny momba ny trano ny tena vao atsapa ny loza mananontanina nyity lehilahy adaly izay nolazainy Jesosy tao anatin'ity fanoarana ity. Miantso antsika rehetra ny tompo riavana mba hitandrina ny fampianarany ary tsy mihaino azy ihany no tokony ataontsika fa indrindrako ny mino sy mampiaritra izay zavatra lazainy. Ary zava-dehibe loatra mantsy riavana ny ahafantarantsika ny toerana misy antsika manoloana an'Andriamanitra, ny alalatsika ny amin'ny fitiava lehibe izay tia hamonjy antsika sy tia hanova ny fiainantsika ka ho isan'ireo raisin'i Jesosy rehefa tafaverina izy. Ny fandraisantsika izany afatra izany no an'ny fomba azahoantsika manana fifandraisana manokana aminy ilay mpanao maritrano lehibe. Ry ava malalo amin'ny tompo, move ny fiainantsika sy ny fanantenantsika mba miorina sy miankina amin'izany fifandraisana amin'izany, sa miankina amin'ny fototra tohina no anorenantsika ny fiainantsika. Manoloana fampianaran'i Jesosy ary riavana, ny olona tsirairay avy dia mila mametraka ny fanontaniana hoe eo ambonin'ny fototra tohina no anorenako ny fiainako. Aritra ny tafidrivotra ve izy? Ary raha mafy ary ny fanorenana move mba zavatra mateza sy mafy no naorina eo amboniny. Move eo mamaky sy miaina marina ny tenin'Andriamanitra mandrakariva ka sady mankatoa no manatanteraka. Nisy tovolahy malagasy iray izay riavana ny voafo kristiana izy ka rehefa tavaverina tao an-tanànany dia naniry fatotra ny mba hahalalany mpiray tanàna aminy any Jesosy. Fantany tsara nefa fa mbola voafatotry ny tahotry ny fahefan'ny razana ny mpiray tanàna. Ary misy tany malalaka no heveriny rehetra ho voahozon'ny razana teo aloha. Ary nolazaina fa izay mamboly zavatra eo amin'ny tany io dia ho faty amin'ity taona ity. Namory ny voakary izy ka niteny hoe amboly eto amin'ity tany voahozony ity ny tenako, satria fantatro fa mahery noho ny fanahy ratsy rehetra Jesosy. Koa raha maty aho dia fantatrareo izany fa diso hevitra aho, fa ahy mahery noho Jesosy tokony ny razana. Fa raha tsy maninona kosa aho dia aoka isika rehetra hiaiky fa maharesy ny fanahy maty Jesosy. Nivadika ny andro amam-bolana ka lasa taona fa mbola velona ny tovolahy. Ary tena nanorina fiangonana teo izy ka nivoriana izay rehetra maniry ny vavaka. Ry ava malalo amin'ny tompo, fonona tsotra kanefa manan-kery takan'izany ihany koa no tokony hijoroantsika ho vavolombelona ilay inoantsika ka handray antsika ho any aminy hifaly miaraka amin'ny ankonan'Andriamanitra rehetra. Fonona miorina eo amin'ny fototra tsara sy mafy ka haritra hatramin'ny farany no taky ny tompo amiko sy aminao. Amen. Ivavakantsika riavana. Indray zany fifalianay ry Jesosy tomponay raha matsiaro tokoa fa tena fitiavana ngizabe no menao anay. Matombola nafahanay nandre indray ny afatrao fa tokony iorina eo aminao izay. Fa na hoela na hoaingana tsy maintsy misy foana zany tafidrivotra orambe mivatra ka raha tsy miorina izay dia ho lavo ny fakapanahy Satana ka tsy mba hita ny voninahitry ny anaranao. Ny tanjonao tokoa mantsy araka ny voambara teo, ny tanjona moizanao ny ainao dia mba hifalianay aiza hipetrahanay eo amin'ny fanjakanao hiaraka amin'ireo olom-bovonjy. Mangataka aminao izay ampio mba tanteraka an'izany mba hahafahanay mijoro tanteraka hanana fototra marina dia hiankina aminao ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay. Mametraka ny tsirairay eo am-pelantananao ary mba hijoro tanteraka ka tsy hozongozon'izaniza ny fononay fa hijoro tanteraka eo anatrianao ny tomponay sy mpanjakanay. Raha makivaky ny andro androany ny tontolonao
ny mpanomponao tsiray avy amarino ho tazo zany zao tontolo zao tena olona manana anao izy satria na inona fakapanahy efa ny satana dia ijoro foana izy fa olona marina manana anao, olona mendriky ny anaranao ary sanatria tsy izay zavatra ho ataonay androany no hanamavonana nalabaraka ny anaranao. Dia misaotra Jesosy tompo. Baiso ny tsodrano fa ny fahasoavan'Andriamanitra ray, ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo ary ny firaisana ny fanahy masiny ho aminao isan'andro ka ampijoro anao tsara amin'ny finoana marina ny Jesosy Kristy tompo ka narivotrina tsy hanakely aminao satria izy no efa nyteny aza matahotra fa za mombanao mandrakariva ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Mahery fa zaho tsy andao na voy ianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy velona ho ampetrahana izany misy tsaotra fanahy masinao. Aleluia. Amen.